Miarabantsika tsirairay avy manaraka an'izao fitoriana miomana eona amin'Andriamanitra ao izao indray. Fa isika rehetra eto Mahajanga dia fahasoavana sy fitahiana avy amin'ny tompo no ahafahantsika mbola mandreny teny amin'ity androany ity natao manokana ho antsika izao fitoriana izao. Ary tsarovy fa tia antsika Jesosy Kristy. Tia anao ianao manokana miaino io Jesosy. Reny ny fitarainanao. Hitany ny mavesatra aminao. Sapany sy zavatra miainanao. Ary androany dia mbola hiteny aminao izy. Teny velona sy mahery anome fiainana ho anao. Jaona toko 10 andininy 7. Jaona toko 10 andininy 7. Dia hoy indray Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izao no vavahadin'ondry. Mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako, fa tsy niaino azy ny ondry. Izao no vavahady. Raha izao no idiran'ny olona, dia ho vonjeny izy, ka hiditra sy voaka sady ahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy, raha tsy angalatra sy hamono ary andringana. Izao avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Jesosy no atolotra anao eto. Jesosy no atolotra anao eto. Izy ilay fahafenoana ampahany amin'ny maha Jesosy azy no ambarako aminao eto androany. Zavatra misy amin'izao fotoana, arakaraky ny mahabeny atoko-pivavahana no mahabeny fahoriana. Arakaraky ny mahabeny taoko hoe manao ny asan'Andriamanitra no mahabeny fahantrana sy ny zavatra maro manavesatra. Fa maninona? Inona ny zavatra mitranga? Inona ny zavatra misy? Misy zavatra tsy tena toetra tsara ao ary misy zavatra mila jerenao ka mila izy. Satria izao, raha tena filazantsara marina no toriana, dia mitondra fanafahana zany. Mitondra fiainana zany. Mitondra fiadanana zany. Ary mitondra fiainana mandrakizay zany. Nahoana nefa tsy misy zay? Ohatra ny voamaika ny olona ampahoriana. Maninona no voamaika ny olona ao anatin'ny alahelo, ao anatin'ny ratra, ao anatin'ny famozapo, ao anatin'ny ataoko hoe ady tsy vokatry ny tenin'Andriamanitra fa ady zavatra hafa mihitsy tena hoe misy ozina mihitsy ary. Satria izao tsy tena le Jesosy ilay milaza ho vavahadin'ondry no ambara. Tsy tena le Jesosy ilay milaza ho vavahady no ambara. Fa zao misy ny ambarana eto tonga dia mazava be ny velan'io dia mila mieritreritsika. Fa raha ianao zany miditra amin'io vavahady io, ho vonjeny ianao, hiditra sy hivoaka ianao, azo hanina ianao. Voalohany zany, ny fidirana ao amin'i Jesosy, izy no milaza hoe izy no vavahady. Tsy afaka hanambara olo-kafa aminao tsy afaka hanambara mpanompon'Andriamanitra aminao tsy afaka hanambara toeram-pivavahana na toko-pivavahana aminao fa ny ambarako aminao direct dia le vavahady. Tsy izy io vavahady io, fa afaka idiranao io maimaim-poana ny idiranao ary misokatra mandava-taona io amin'ny fotoana rehetra io ary dia ny mbola misokatra io dia araroty fandrao midy ka tsy afaka hiditra intsony ianao. Tadidinao le ao amin'ny Matthieu toko 5:20. Rehefa hoe andeha hitsenan'ny mpampakatra reo izy 10 virginy 10 dia samy mitazona ny solika. Ny anaky 5 nefa nitazoka tahiry solika fitaiza, fa avy eo reo samy natory. Dia rehefa samy natory reo dia tonga amin'izay mpampakatra dia fo izy reo. Rehefa fo izy reo ny 5 adala zay tsy natahiry ny solika tsy nirehitra tsony ny fanalany, fa le 5 endry na dia teo ihany ary ny torimaso dia natahiry ny solika dia nirehitra ny fanalany dia niditra izy. Mandra-pa tonga nandeha ny fampidirana andry zareo le 5 adala mbola lasa nandeha nividy solika tany ivelan'ny tany aloha. Rehefa avy eo izy rehefa nahazo niditra teo izy nidy ny varavarana. Zany hoe vavahady io misy fotoanany nidiny io. Tadio tamin'ny andro Noa, nanao ny samy fiary Noa ho an'ny olona rehetra, fa izany nandray dia izany nanaiky nieritreritra ho adala, ny hevitra ny Noa ho adala reo. 7 mianaka izy mianakavy ihany tafiditra dia ny biby nidin'Andriamanitra ny varavarana ka tsy afaka niditra tsony zay teo vavovonjy fa tena efa nirotsaka ny orana niakatra ny rano. Mbola misokatra ny vavahady Jesosy Kristy zany mila idiranao. Tsy pastera ny vavahady,
tsy bisopy ny vavahady, tsy apôtra ny vavahady, tsy révérend ny vavahady, tsy lehilahin'Andriamanitra, tsy haiko koa zay anarana rehetrarehetra resahanao, tsy izao ny vavahady. Fa misy ny fitaovana ampiasain'ny tompo ao anaty fahatsorana, ao anaty fahadiovam-po, ao anaty tena hoe fahamarinana, zay fitaovana anankiray hitaonanao eo amin'ny vavahady. Fa tandremo fa misy ny mpangalatra sy jiolahy mamily anao tsy ho any amin'ilay vavahady mihitsy, fa izy ny lazainy fa vavahady, dia eo anao fa manompo azy, manasa ny fiarany, mitondra ny maletiny, mahandro sakafo ao an-tranony, manao ny rarahany, inona koa ny ankoatran'izay, manasa ny lambany sy ny maro samihafa. Dia lazainy hoe mila ataonao io ho an'ny lehilahin'Andriamanitra, satria Elia dia tahaka an'izay koa hoe nanao mofo ilay vehivavy mpitondra teny. Elia dia tahaka an'izay koa hoe nisy nanompo azy teo. Dia mampanompo olona, ny varavaran'ny lanitra tsy tafiditra any izy, zay te hiditra tsy omeny lalana hidirana. Dia miteny izy hoe hotahina ianao raha manao an'ireo. Nampalahelo mihitsy le raha nabavy zay hoe nampalahelo mihitsy ozy izy hoe raha te azo fitahinana ozy izy matsy hoy zany le mpanompon'Andriamanitra sandoka matsy anazy, raha te azo fitahinana ao dia hoany io ampitsakafo kio. Azafady, sisa hoany io sisa kio fa mitondra fitahina ho anao io. Za ozy izy mba anniversaire an-janako, za ozy izy mba fotoana alahady mba afahako makaina, miteny izy fa tsy maintsy makany an-tranoko ianao dia manao ny rarahako dia manao ny asa, fa raha tsy zay ianao tsy ho tahina. Ringana ny oloko no tsy fisiany fahalalana. Zany le vavahady tsy izy zany, ary be da be ny vavahady ohatr'izany eto Mahajanga. Miteny ianao hoe ohatrany hoe manao jackpot manao loto dom matapany mba andoherany, manomeza vola dia ho tahina, manaova asa fanimpona dia ho tahina, manaova sakrifisy amin'ny fananana, omeo lehilahin'Andriamanitra, omeo vavin'Andriamanitra dia ho tahina. Za milaza aminao fa ny asanao raha lahy, ny asanao raha nabavy, ny tena asa dia davin'Andriamanitra. Dana zareo ny kamboty, firifiry ny kamboty, tsy omenao hanina, tsy omenao fitafy, tsy omenao sakafo, fa ny efa azafady ny efa dofodofotra sy vokivoky ery no mbola omenao hatrany. Avy eo mihoatra be ny vola omenao azy dia laniny amin'ny zavatra tsisy fotony akory reny. Ho adin'Andriamanitra ianao ny amin'izany, laniny amin'ny rendrarendry reny, dia ianao nefa any no ataonao. Jakoba toko voalohany efa andresahako ty tamin'ny toriteny teo aloha hoe ny fivavahana madio sy maro ny Andriamanitra dia mamango ny mpitondra tena. Izy ireo mpitondra tena ireo ny vehivavy maty vady, karakarainy ireo. Andriamanitra maniraka anao hikarakara andreo. Andriamanitra tsy manome zavatra latsaka avy any an-danitra, fa ianao no fanomezam-pahasoavana, vola, fananana, arena, hoeto hikarakarana ny manano tena. Ny akanjony, ny fitafiny, ny toeram-ponena, ny sakafony, ny fahasalamany, mandehana dia tetezo, aizany misy azy ireo dia ataovy zany. Zay le hoe mivoaka sy miditra, manao ny asan'i Jesosy Kristy. Jereo ny kamboty, aizavy izy reny, manahoana ny ekolazy ny fianarany, manahoana ny akanjony, manahoana ny fitaovany ny mpianarany, manahoana ny fahasalamany. Jereo reny, fa raha izany no ataonao dia faly aminao Jesosy. Zay ao anatin'ny fahasarotana, ao anatin'ny fahaterena, ao anatin'ny filahana zavatra, ka tena hoe maniraka anao Jesosy, dia hoy Jesosy izay nataonao tamin'ireny madinika ireny nataonao tamiko. Fa amin'izao fotoana misy ny mercenaire, zay le voalaza teo hoe 150, ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andringana, mandrahoana anao mihitsy izy raha vao tsy manome vola ianao. Raha vao tsy mandoa fahafolo-karena elaela ianao dia lasa izy manao recouvrement hoe aiza ianao zay fa elaela ianao tsy nitsita, ohatrany tsy nampidi-bola ianao mandroba an'Andriamanitra ianao ary misy ozina ny aminao. Za lazaiko aminao fa tsisy mandroba an'Andriamanitra zany eo, tsisy ozina zany eo. Rehefa teo ambony hazo fijaliany Jesosy dia nitondra ny ozina, ary ianao rehefa miditra ao amin'ny Jesosy Kristy dia afaka ny ozina. Fa ianao nandoa fahafolo-karena fa 100,000 eo araka nefa tsy mibebaka tsy nanolo tena ho an'i Jesosy dia mbola ambany ny ozina ihany ianao. Ianao raha ohatra ka anome vola foana eo kanefa ianao tsy tafahavana amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia mbola fahavalon'Andriamanitra ianao. Tsy miteny mihitsy hoe tsy ilaina ny fanohanana ny asan'Andriamanitra, tsy ilaina ny fanomezana mpanompon'Andriamanitra, ilainy zany. Satria voasoratra hoe ianareo izay ampianarina ao ka fohy zavatsoa an'izay mampianatra. Dia amin'ny fahendrena sy amin'ny fahamarinana no anaovana an'izany. Ry lehilahin'Andriamanitra, ry milaza ho mpanompon'Andriamanitra, aza rahonana ny ondry, aza rahonana ny ondry, aza ampijaliana ny ondry,
aza asiana teny marary izy napetraka ianao iandraikitra an'ireo a ho surveillant fa tsy anjakazaka amin'ny anjara fiandrasana akory napetraka ianao a hamahana an'ireo fa tsy ianao no hinana an'ireo mazava angabo zay izao zavatra misy izao ny mpiandry tsara lasa miditra ny mpiandry tsara moa tsika ny mpiandry tsara manolotra ny aigny hamonjy ny ondriny pasteur ny atao hoe pasteur zany a de olona manome hanina ny berger miambina ny ondry a de mijery sao de misy jiolahy mijery sao de misy ambo ody mijery hoe aiza ary zao ny sakafo tsara mety am'reto de mamahana anazy a mba ho dofodofotra mba ho lehibe mba ho tsara le ondry fa am'izao fotoana mahatra le ondry mahi le ondry miferinaina le ondry maratra le ondry folaka le ondry satria nahoana le mpiandry mamahatena le mpiandry mivoky amin'ny zavatra ny ondry aka ny volany aka ny fananany aka ny fiarany aka zay ilainy izy tsy mifaly am'le ananany le ondry fa lasa mamelona amin'ny pastera tsy zany zay reto raha manao ny asan'Andriamanitra tsy aka vola amitsika na kely ary fa Andriamanitra naniraka anay a de mamatsy izy no manome izaho tsy mitaky fahafolo-karena am'izay mety hoe hitoriko tenin'Andriamanitra izaho tsy mitaky fidirana am'izay mety hoe hitoriko ny tenin'Andriamanitra manala baraka an'Andriamanitra ary manamaivana ny filazantsara raha izany satria hoe tsy manam-bola zany ny Andriamanitra fa angataka vola hidiranao a mba eo ny tenin'Andriamanitra ary indrindra ny famonjena ve nitoriko aminao ny fidirana fanjakan'ny lanitra ve nitoriko aminao ny fifaliana sy ny famelan-keloka ve nitoriko aminao de asiko fidirana ve zany siko fidirana ve zany ny fanahy masina ve nitoriko aminao de anao seminaire de asiko vidim-pidirana ve zany aiza ho aiza ao anaty baiboly Jesosy nanisy vidim-pidirana tamin'izy nandeha nitory ary izy fa mbola nanome mofo dimy sy azan-drano zazalahy kely avy eo a nampitombony Jesosy nomeno an'ny olona fa tsy niteny Jesosy mba misy participation kely za mola andeha hody rehefa avy eo de ilaiko any an-trano niteny an'izay ve Jesosy tsy niteny an'izay Jesosy tsy misy mihitsy ianao ao anaty filazantsara ao Jesosy ny modely par excellence tsisy resaka io tsisy adievitra hoe ka nisy fantaniana tao hoe nisy volany ala tao hoe nisy azao taoko Jesosy name an'iny a ary ianao zanak'Andriamanitra ianao mpanompon'Andriamanitra tohany tsara ny asan'Andriamanitra raha asa marina le izy mba tsy ahatra le asa avy eo mba ahatra le fanompona rehefa avy eo fa tena lazaintsika ndao lazaintsika mihitsy hoe gratuit ty filazantsara ty na inona nofaina na trano io na sono io na banderole natao na afisy natao na radio nofaina télé nofaina ny rainay any an-danitra mpamatsy anay ao an-danitra ao manao zay tiany atao maame mihoatra lavitra noho izay verina sy angatahany io karaha mbola verina koa Jesosy ny any defi apetrako de gratuit io filazantsara io maimaimpony io raha tena filazantsara tokoa fa am'izao fotoana ngeny sasany manao rindrakira fotsiny sisa ampifalifaly sy no fiderana fa tsisy hoe tena fibebahana firy moa mibebaka amin'ny hira fiderana ataonao firy ny olona nanolo tena sy nanetry tena marina ho an Jesosy ary nateraka indray firy marina ivereny filazantsara fa raha tsy mipora olona fibebahana ny filazantsara tsy filazantsara zay raha tsy manafaka olona fahotana ny filazantsara tsy filazantsara zay raha tsy mitondra ny olona fanantenana ary ho tian Jesosy ho vonina fampakarana ny filazantsara tsy filazantsara zay fa maimaimpony ny filazantsara io ary mame maimaimpony nomena maimaimpony ianareo de mizara maimaimpony tsy mbola nahita mihitsy Andry Petera na ry Jaune na ry Jacob na ry Paul ka nanisy vidim-pidirana tamin'ny évangélisation nataony évangélisation tsy mbola misy mihitsy a miracle na fanafahana nataon'ny Petera sy ry Jacob sy ry Paul tao ka hoe misy fidirana ty ho an'ny kely ty ho an'ny lehibe ty ho an'izao fa maimaimpony zany zay mame amin'ny fifaliana ny tiany tompo avy eo tsy manisy maritsika tsy maintsy tiana alohanao tsy manana ianao tsy miditra ianao zany ahoana rahalahy ny eritreretana zany ahoana raha nabavy ny eritreretana zany maimaimpony io de maimaimpony ny Andriamanitra tompony zao rehetra zao mofo dimy a sy ny azan-dranoa raha mamoky firy olona 10,000 de tsy andeha amin'ny finoana ve ianao ny oloko marina de ho velon'ny finoana ny oloko marina de ho velon'ny finoana zany hoe tena mameno tompo ary mamatsy ny tompo tsy haiko mona tonga anah lasa mitatrany le resaka fa zay mahafinaritra ana fitariana fanamasina satria zay tiany ambara amin'ny fotoana io a de tena asainy tenenina fa za tsy manisy hoe manisy fisy de tsy maintsy zay voasoratra ato fa tena hoe zay asainy fanamasina teneniko i Jesosy Kristy no vavahadin'ondry mpangalatra sy jiolahy zay rehetra tao alohany tsy ny hainao azy ny ondry Jesosy ny vavahady raha izy nidiranao a de hovonjeny ianao a hiditra sy hivoaka ianao azo hanina mpangalatra sy avy raha sy angalatra sy amona rendringana izao avy manana ny fiainana be dia be
naratra ve ianao, malahelo ve ianao, ao anatin'ny akivina ve ianao, ao anatin'ny famoizam-po ve ianao, ao anatin'ny fahadisom-panantenana ve ianao, mahereza manatona an' Jesosy Kristy tompo, fa izy manasitrana ny fery, izy mampitsahatra ny ranomaso, izy mampitony, izy manala ny alahelo, izy manome fifaliana, ary ankoatran'izay rehetrarehetra zay izy manafaka amin'ny fahotana, izy manafaka amin'ny gejany ota, ary izy miantoka anao isan'andro isan'andro. Ny fanahy ny fanadevosany, ny fanahy ratsy mangejanao, tsy mampahita tory ianao amin'ny anaran'i Jesosy, raha mino anao androany, mialy zany amin'ny anaran'i Jesosy, raha vonona ianao anaky azy, ahita tory tsara ianao raha alina. Ny fanahy ny fahamisaviana, nentina namelezana anao sy ny ankohonanao, tonga zanak'olona hitasy hamonjy ny very, zao ny antsehoana zanak'Andriamanitra dia nirava ny asan'ny devoly, tsy manan-kery aminao zany fanahy ny fahamisaviana zany, ary gratuit zany tononoko aminao fotsiny amin'ny alala zao hainao manjery zao. Ny fanahy manambady anao amin'ny alina, mari de nuit, femme de nuit, sirène zay manambady anao ary mahatonga anao anatin'ny fijagajagana amin'ny alina, mahatonga anao koa tsy manambady raha vehivavy, mahatonga anao koa tsy manambady raha lehilahy. Tonga Jesosy Kristy androany manapaka zany, fatotra zany, ary rehefa miditra ao aminy ianao dia izy hanome tokantrano vao, tokantrano vaovao, tokantrano anao, ary tena hoe ao amin'i Jesosy ianao. Ny aretina tsy azo tanina, tromba, ambalavelona, cancer, tension, fahamombana, ninona aretina, tonga Jesosy amonjy, midira ao amin'ilay vavahady, fa vao miditra ao amin'ilay vavahady ianao dia misy hery tsy hay tohainao, misy famelan-keloka ao, misy famindram-po ao, ary misy osotro ny fanahy manome hery ho anao, misy famelan-keloka ao. Ho anao mpitory ny filazantsara, ivereno ny filazantsara, tena araka ny tenin'Andriamanitra ve? So ianao no indraindraina, so ianao sy ny mpiaradia aminao no atao puba, so dia ianao no lasa artista, so dia ianao no lasa vedette, so dia ianao no lasa star. Tsy misy star zany, tsy misy artiste zany, tsy misy vedette zany, mpanompo daholy, mpanompo daholy. Aoka ao aminareo zao sainy zao izay atao amin'i Jesosy Kristy koa, na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy dia tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa ny foanany tenany tamin'nakany ny endriky ny mpanompo. Aoka ho fisainanao zany hoe mpanompo fa tsy hoe zany hotompona. Jesosy Kristy tonga anome fiainana, raiso zay Jesosy Kristy anome fiainana zay dia manomeza fiainana ho an'i Jesosy ho an'ny olona ihany koa ianao, fa tonga izy anome fiainana be dia be. Filazantsara maimaim-poana, filazantsara maimaim-poana, famelan-keloka maimaim-poana, fanasitranana maimaim-poana, fanosorana anao hanao asan'Andriamanitra maimaim-poana, ny fanomezam-pahasoavana maimaim-poana, tsy havidiana. Ho avy Jesosy aoka ho vonona ianao, ho avy Jesosy any amin'irao lanitra aoka ho vonona ianao, raha tsy miditra amin'ilay vavahady ianao tsy isany no akarina. Ho avy zay amin'ny 1er mai sy 3 mai anambaran'i Jesosy fotsiny eto Mahajanga, tongava manasa anao ampitiavana, tianay be ianao ary tery ampanahy zay dia nanatona anao ampandrenesana ny filazantsara, na pastery ianao, na bisopy ianao, na lehilahin'Andriamanitra, na iza ianao, na iza ianao na izy, tsy ankanavaka, tongava tsy taona aminao na toko-pivavahana fanambaran'i Jesosy Kristy tompo. 1er mai sy 3 mai ao amin'ny La Promenade ao Amboro, eny Amboro, anasana antsika tsirairay avy, fitoriana filazantsara an Jesosy Kristy. Tsy misy vidibidirana, tsy misy rakitra, tsy misy resaka fafolo-karena, tsy misy fanentanana ara-bola, manaova akanjo tsotra maivamaivana tsara, ny toe-ponao no vonoina, te handray ny tenin'Andriamanitra, ary dia amoky anao ny tompo, anositra anao ny tompo, anasitrana anao ny tompo, amelombelona ny fanahinao ny tompo, ho fiainana mandrakizay ho anao, satria iaona amin'i Jesosy marina ianao. 1er mai, 3 mai, manomboka amin'ny 5 ora ao amin'ny La Promenade eny Amboro ao Mahajanga. 1er mai, 3 mai 2019 manomboka amin'ny 5 ora eo amin'ny La Promenade any Amboro, anasana antsika rehetrarehetra, tsy misy vidibidirana, tsy misy rakitra, tsy misy fafolo-karena, tsy misy fanentanana ara-bola, fa maimaim-poana ny filazantsara, nomena maimaim-poana zay dia mizara maimaim-poana. Tongava, isy CD ho zaraina, DVD ho zaraina, misy fampianarana ho zaraintsika maimaim-poana daholo zany. Jesosy Kristy ho anao rerany voninahitra, sotrany amin'ny teninao hiasa mahery zany, ary hitondra fanafahana ho an'ny olona. Aleluia, amen.